Tonga amin'ity andro alaby sivy aprily 2024 ity isika. Anampakompotsika ny fiadanan'i Kristy. Ny Korintianina faharoa toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina no anjara nofinaina ho antsika amin'ity andro an'ity. Mivavaka no isika milohany hamakiny izany Korintianina faharoa toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina izany. Isaoranay ny anaranao raha eo fa akaiky dia akaiky ianao. Ny teninao dia tonga mofoka miara-mona aminay ary azo ambara zaraina amin'ny teny malagasy. Misaotranao izay fa voasoratra amin'ny fitenin-drazana koa izany teninao izany ka ny teninao anie hatratrany olona rehetra sy olona manontolo. Miteneny ianao Jesosy mavoninkely izay manao. Amen. Korintianina faharoa toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina vaky izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Moa midera teny anay va izay? Sa toy ny sasany ka mila Kristy filazantsoa anay ao aminareo na avy aminareo? Ianareo no Kristy-nay voasoratra atao-bonay sady fantatra sy vakin'olona rehetra. Eny aseho Kristy-ny Kristy izay entinay ianareo tsy nisoratana tamin'ny rano mainty anefa fa tamin'ny fanan'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka ny nofo dia ny fo. Ary manana izany fatoriana izany ny amin'Andriamanitra izay amin'ny alalan'i Kristy. Kanefa tsy miambo hanana fahalevana avy aminay hevitra namonina amin'iny izay fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa nampaleo anay koa mpanompo amin'izay fanekena vaovao nefa tsy amin'ny soratra na amin'ny fanahy fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mahavelona. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia tazana eto ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao. Ny fanekena taloha dia voasoratra tamin'ny vato fisaka ny fanehoan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra. Fa eto kosa dia tonga voasoratra ao am-po ny tenin'Andriamanitra. Rehefa voasoratra ao am-po ny tenin'Andriamanitra dia ny fanahy masina mihitsy no manoratra izany am-pon'ny tsirairay avy. Ny fanahy masina mihitsy no manolotsaina sy manolotsainanao ka tonga anao alala ny tenin'Andriamanitra sy tonga fiainanao anao tarehin'ny testamenta taloha ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra dia tonga fahafatesana vao tsy makato azy ianao. Eto dia tian'Andriamanitra indray ianao hazo fahavelomana amin'ny alalan'ny fahatongavan'i Jesosy izay tonga na nanonitra antsika ny famonjena sy fanafotana ao antsika nahazoantsika famelan-kelo. Ary rehefa nahazo famelan-kelo isika dia nomeny fanomezana dia ny fanahy masina. Ary ny fanahy masina no anoratan'Andriamanitra indray ny teniny ao am-poko sy ao am-ponao. Izay ilay fanekena vaovao lasa fanahy mahavelona no miasa aminao. Izay no lazain'ny Paoly apôstôly misy lalàn'ny fanahinaina miasa ao sy miasa aminao ka mamelona antsika izay maty ny foatany mba ho velona ho an'Andriamanitra kosa amin'izao sisy izao. Maty ny foatany tsika sady tsy nakato ny tenin'Andriamanitra nefa kosa milomona indray amin'ny fanahintsika mananantsika fiainana dia fiainana tena misy miaraka amin'ny Jesosy izay tonga namonjy sy natonganao azo ny fahavelomana sy fanafotana manakizay. Fa amin'ity andro an'ity dia azo anisan'izay tsy manaiky baiko ny fanahy zasanao fa kanaiky baiko ny fanahy masina ka tonga ny tenin'Andriamanitra dia rafito amboko teovinao ka tonga any teovinao dia atsika fotona dia akiny fanahy. Ano dia sy misokanao izay raha eo ny amin'ny teny maro dia nenao anay gany tsy dapao izay na maty no foatany fa velomina kosa izay amin'ny alalan'ny fanahana masina izay manangana ny maty tsy mahay mamelona ny indray amin'ny alalan'ny teninao. Teninao tokoa no mamenombelona fanahynay, teninao no manoro ny lalanay mandana anay amin'ny fiainana dia fiainana bebeka kokoa dia fiainana ao am-pahavelona dia mahafinarana kokoa miaina ny teninao fivelomany teninao fakana ny teninao izany teninao nanao ny teninao. Zakay ivavaka rehetra nanay ny tenanao. Nansinan' ny herinarana
Tonga na yung pagkakalao. Ito na yung pagkakalao, itiyatantak ng tansya. Nilaminyan na sa atonay, ang maminanyot kay, taas na nilang yung pagkakalao. Tonga na yung pagkapana, kanang panay ang nasi, nung pagkakalas niying, arap na ito na kay, ama. Sa tiranya, bilang sinit, nung lang, ang nilalagay sa nakapanamak ng tuwa, kasi ang tunang, ipanagkilala, ang siyaban niya. Ang animasyon kitana na Kristina sitwasyon sikat yang bibigay dalam mati. Itu kan mengalpa yung pinamanak ko. Isa niya tapiya ka na si kapun. Yung saga, kaya sa natin na yun, yung katkana, ang dinalan. Wala rin na, ay, amin. Nataling wala din man ito yan, ang dinalan. Ay, sana kapanamak na, amin.